Taranja golf no resantsika manomboka eto indray tonga mitsidika ny Madagasikara amin'izao fotoana izao manam-pahaizana manokana teratany Ekosea amin'ity taranja ity dia David Johnson izany. Izy moa dia hiezaka hizara ny traikefany sy hizara fomba fijery vaovao ihany koa mikasika ity taranja golf ity. Isan'ny songadina tamin'ny izao fahatongavana eto Madagasikara izao no nilazany fa tsy natokana ho an'ny olona manan-katao irerintsony ity taranja golf ity fa tokony ho azon'ny rehetra olalovina izany. Isan'ny inambarany io teny malaza rehefa mitsidika sy nitokana ny sekoly fianarana ity taranja ity. Tsy natokana olalovin'ny olona ambony sy ny manan-katao intsony ny taranja golf manomboka izao hoy zareo avy eo amin'ny federasiona fa hosokafana amin'ny daholobe. Arak'izany dia nanafatra manam-pahaizana avy any ivelany ny federasiona hanome traikefa ireo mpilalao sy mpanazatra malagasy mba ho afaka hizara sy hampianatra ity taranja ity. Mitsidika any Madagasikara ary efa nanomboka ny alarobia teo Andriamatoa David Johnson manam-pahaizana manokana amin'ity taranja ity izay mpikambana ao amin'ny PGA na ny Professional Golf Association. Voalohany aloha manome ny base rehetra momba ny golf izy dia manome torohevitra tsikelikely ny ankizy ahoana ny fomba atongavana amin'ny ilalaovana tsara ny golf zany. Voalohany aloha manome ny base rehetra momba ny golf izy dia manome torohevitra tsikelikely ny ankizy ahoana ny fomba atongavana amin'ny ilalaovana tsara ny golf zany. Nosokafana arak'izany ny sekoly fianarana ity taranja ity eto amintsika ka eny malaza no nanomboana izany. Ankizy 20 mianada avy eny amin'ny fokontany manodidina ny golf malaza no ampianarin'ny federasiona ity taranja ity. Ny tanjona dia ianomana ireto ankizy ireto ho lasa mpilalao matianina izay omanin'ny federasiona andray anjara amin'ny lalao olimpika amin'ny taona 2024 na dia mbola fampisehoana ihany azy fa any amin'ny 2024 vao tena holalovina amin'ny lalao olimpika izany taranja golf izany. Mahafinaritra anazy dia Mitazona mitazona leklep. dia mipitika ilay golf. Dia nitanjonao hatraiza? Inona ny tanjona tiana tongavana amin'ny fanaovana an'ilay izy? Tanjona tena tiako izao dia milalao aty foana. Sady misy fianarana mianatra teo français. Tiako kokoa ilay izy satria mampianatra bebe kokoa dia sady ohatrany hoe manovo fahendrena sy mahay le golf. Tsara ilay izy tena tsara. Tsara ilay izy satria manosika amin'ny fampianarana. Araka izany dia nahazo fifanana avy amin'ny David Johnson ihany koa ireo kady nandritra izao fandalovany eto amintsika izao. Ny tanjona dia ireto kady ireto ihany dia afaka hampianatra ihany koa ireo zaza malagasy amin'izany taranja golf izany. Mbola aharitra andro vitsivitsy eto amintsika moa ity manam-pahaizana amin'ny taranja golf ity.